Anio alahatra efatra ambinifolo ny volana jona amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Solona masinasorana sy fanomezan-dokaitran'Andriamanitra noho ny tobily fahazato taona hitanana ny parasy Madio Marika Tedrara. Enina amby roapolo sy sivanjato sy arivo, enina amby roapolo sy roa arivo. Loha efatra sy teny manentana izao izao hoe mijoroka mamelaka ao amin'ny Isaiah faha-enipolo ny andininy voalohany tapany voalohany. Koa afanao ary ny fohamampanahy ananatra vavaka sy mila fiderana azy tony izay loharano sy fototra zao fahasoavana zao. Iarahantsika amin'ireny na ny hira fanomboana ireo tsy mahalalanao na ny tsy manao.
Aty ampiandohan'ny soromasina dia tiako ny mandray fitenenana tsotra mitodika amin'ny tsika menakavy ny etotoerana fa indrindra ny avilavitra samy arabaina sady raistanana tratran'izao fotoana sy andro mazava mampiseho ny voninahit'Andriamanitra eto anivon'ny paroasy Fombateny Maria katedraly eto Ambositra izao. Milohan'ny anaovana tantara fohy voafintony dia tiako ny miarahaba antsika rehetra tsy fidia fiavahana isika kristiana fa indrindra isika ray aman-dreny ara-panahy tarihanao son excellence Monseigneur Archevêque Fulgence Rabe Mafaly archevêque ny archidiocèse ny Fianarantsoa mahoto areto ary manome voninahitra sady hazaina raha manokana ianao Monseigneur Vincent Rakotsafy izay curé naharitra teto amin'ity paroasy Fombateny Maria katedraly ity fahandro archevêque nisotoronono ao amin'ny diocèse ny Fort-Dauphin izy ankehitriny. Ianareo mirahalahy mianatra no mitarika laipreta atao anivon'ny diocèse sy misy koa ny avy avelan'ny diocèse fa indrindra any ianao son excellence Monseigneur Fidelis Rotonarivo évêque an'ity diocèse n'Ambositra ity miompo-panahy miompo-saina ary miompo-bavaka amintsika tanteraka ary fo miara-mitempo amintsika kristiana manontolo ato amin'ny diocèse n'Ambositra mieveka antsika amin'izao fotoana izao izay nandeha amin'ny tsapa any ampitan-dranomasina any Italia ary tony vavaka mandeha ny talao satria vita soa tsara ny fandidiana izay natao ary dia efa misy vokany sahady izany fisaboana izany entina mavaka ho tonga faingany aty anivon'ny diocèse izy evekatsika sy ny secrétaire izay miarady aminy miombavaka amin'izao fionana masina izao ny prêtre rehetra manerana ny diocèse na diocèse amin'ny diocèse na diocèse ihany izany na ireo religiose indrindra fa ireo prêtre zanaky ny diocèse mielipatrana eran'ny fahatany fa indrindra nenam-pitan-dranomasina any miarahaba manokana atsika rehetra zay nasaina tatonga manaraka sy manome voninahitra n'izao fotoana izao indrindra fa ianareo olo manakazy mpitondra fahazakana izay fanatampy manome hazy sy mitarika an'ireo mpitondra rehetra zay mivondrona miara-mankalaza n'izao fotoana lehibe izao ianao mon général Rabe Armanana Lucien izay mpanolo saina ambony ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara manaiky mavesatra anao ambaisangana kiarabanao mialana miteka ny vahoaka rehetra tamin'ny taona arivo dia ny trano izay nitoerany père Gaston de Bartsa ihany no sady iasany no nasiny lasapelina vaovao iasana sy hivavahana. Rehefa ny tompony mpino kristiana katolika dia nivory akaramanjana aloha izy ireo nanao sorona masina taty aoriana dia nahasangana fiangonana teto ambany avaratra eto misy ny trano zato aty eto ny missionnaire sy ireo kristiana efa voangony tamin'ny ilan'ny trano sinamina tamin'izay nitodika mianasimo avaratra ny lavan'ny fiangonana ino fiangonana katolika voalohany ny zoro tato Ambositra izay nampiasaina hatramin'ny 1970 nitokanana ity eglizy katedraly Fombateny Maria ity. Mon père Joseph Lefebvre de Bray sy frère Royan samy jésuite no ingénieur sy architecte nanao ny trano fiangonana mitarika ny asa fanorenana izy ireo ary dia vita soa tsara nanomboka tamin'ny 1970 miady foto sy ny fanomboana ny asa tamin'izay nokendrena ho vita tamin'ny taona 1900 sy
sivanjato sy arivo poety manamarika ny fahadimapolo taona ny misiona ny nidirany finoana tato Ambositra. Vita tokoa ny asa tamin'ny taona enina amby roapolo sy sivanjato sy arivo ka nitokanana ity fiangonana ity. Napetraka eo ambany fiarovan'ny Fomba Diony Maria, tsy mbola katedraly na dia fiangonana lehibe aza izy. Anton'izy roany sy ny tantara raiketiny ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny nahatongavan'ny finoana katolika teto Ambositra tamin'ny enina amby roapolo sy sivanjato sy arivo io. Tsy nankalazaina manko ny fahadimy amby roapolo taona ny misiona tamin'ny raika sivanjato sy arivo. Nahoana no efa nitondra anarana hoe katedraly izy na dia tsy mbola diocèse Ambositra tamin'izay. Tsy anarana ofisialy ny niatona azy hoe katedraly talohan'ny taona 1970 sy 1980. Rehefa nisotro ronono ny asa vekan'ny Fianarantsoa Monseigneur Ferdinand Janvier Toyer tamin'ny 1 avrily 1980 dia nisafidy hitoetra ty Ambositra faritra avaraky ny diocèse ny Fianarantsoa. Nisy eveka taty Ambositra fa tsy eveka nitondra ny diocèse akory. Rehefa nodimandry izy tamin'ny 7 oktobra 1970 dia nilevina ato amin'ny ilany atsimo ato amin'ity paroasy katedraly ity ato amin'ny Poste de Fumato. Tamin'ny telo zona 1970 no teraka ny diocèse d'Ambositra ary ny eveka voalohany nitondren'ny Papalay Masina tamin'izany dia tsy hafa fa mitarika ny sorona masina eto izy ankehitriny Monseigneur l'archevêque Monseigneur Fulgence Rabe Mafana. Tena sanasana katedraly ity eglizy ity no izy misy ny fiketrahany eveka mitondra ny diocèse d'Ambositra, diocèse vaovao. Tamin'ny taona enina amby fitopolo sy sivanjato sy arivo no feno zato taona ny nahatongavan'ny finoana teto Ambositra ny tompony kristianina ka izany no niterahan'ity fiangonana ity anambomiadana izay sy mbola paroasy raha tsy tamin'ny taona raika sy roa arivo ato amin'ny ilany atsimo kilometra sasany miala eto izay. Feno zato taona kato maraka ity ny nitokanana ny eglizy paroasy Fomba Diony Maria katedraly sy ary ho voatanisa eto ny tantara rehetra sy nosoa ny fahasoavana nyraisin'ny olona tamin'ity paroasy ity fa tapatratsika hosorana Andriamanitra ao anatin'izao sorana masina izao ary mbola namafisana eram-poeran-tsaina ny fakasitrahana sy ny sorana fikamenakavy tonga namariny antso manofina anahy kiarahame voninahitra an'Andriamanitra ho voninahitra Andriamanitra erekaniny ny fiderana sy ny sorana irahantsika menakavy manatanteraka eto. Sono belli per tutta una reca per cure. Ma la mafia di Sarah, si chiama casa, la data di anno massimo lo sai te. Dia fakazana ni tong bile be fa jatona. Ni pan non di fiangona con il seriti, Fomba Diony Maria. Jai sentica mi Fomba Mar de Maru, atonti tamasneti anduan. Atau ni fidirana barabarana, atreto loha eto fa fatasika tsikelikely ny tena eto. Fa dia miarahaba atsika menakavy tonga soa vita soan'ny lalana. Miaraka ankalaza izao Eukaristia masina faratampony amin'ny fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra ary fametrahana fanantenana feno amin'ny lalana izolantsika manaradian'i Kristy tsy misaraka mandrakizay. Ka eto isika ray aman-dreny zoky zany zanaka mandafa itodika avy hatrany amin'ny famorampon'Andriamanitra isika menakavy androso ampitikena amin'ny fankalazana ary ho afaka iay ny tenin'Andriamanitra izay efa natao amin'ny fomba maro
Atombonindreo ato nosoratinao hoe misy roa ka mamirato arak'izay voalaza izay eto aminany toko fahaenimpolo. Ao mbaravaranao misy fanorana vaovao dia hoe mandro amin'ny lalina arak'izay ambaranasina ioka amin'ny toko fahadimy andininy fahaefatra. Sy joro fotsiny isika ho hitan'ny olona fa mandroso amin'ny lalina ho famantarana sika mpianatra ary vavin'olombelon'ny finoany. Eo ampisanganana no angatatsika amin'ny mpaneketena ny famonoan'Andriamanitra ansoina amin'izao fankalazana. Amnirala Yeshua Christi, Zanaka Utuntu
Andremantra Venda Shumandaka Nyarakamna Ovansana Imashina Antanarita Mandra Kisha Tandripin tendrombohitra no nitobian'i Israely. Niakatra ao amin'Andriamanitra i Moïse dia nansoiny Tompo tao an-tampony tendrombohitra ka nilazany hoe izao no lazaiko amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Hitanareo ny nataoko tamin'ny Ezipta sy nitondrako anareo tamin'ny elabony mahery ary nitariako anareo ho aty amiko. Ho ankehitriny raha miaino mipioka ianareo sy mitandrina amin'ny mpaneka dia ho vahoakako manokana ao amin'ny firenena rehetra satria ahiany ny tany rehetra fa ianareo no fanjaka mpisorona sy firenena masina ho ahy. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Sa
Tamin'ny zariandro zany, i Jesosy dia minena nahita ireo vahoaka be mijaly sy nafoy tolondry Filistiany. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, nivaly jonjaina be fa nipijinja ny vitsy, koa mianta amin'ny tompom-bary mba haniraka pijinja amin'ny vary. Ary niazo ny mpianany 12 lahy izy, ka nanome azy fahefana handroaka fanahy maloto sy hanasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary ireto no anaran'ny apôstôly 12 lahy. Ny voalohany dia Simona izay atao hoe Piera, dia i Andre rahalahy, Jakoba zanaky Zebede sy Joany rahalahy, Filipo sy Bartelemy, Thomas sy Matteo ilay publikany, Jakoba zanaky Alfe sy Tade, Simona ilay Kananeana, ary Judasy Iskariota ilay namaky azy. Ireo no ny 12 lahy izay rahin' Jesoa rehefa noafatra farany hoe aza manaraka ny lalana makany any Jentily, ary aza miditra amin'ny tanàna Samaritana, fa aleo makany amin'ny olo very amin'ny tanàna Israely. Ary raha mandeha ianareo mitoria hoe efa kaiky ny fanjakan'anitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roay ny demony. Nahazo maimaim-pona ianareo ka manomeza maimaim-pona. Isaliany kankalazatsika ny teny Tompo. Rakizio! Ataoko favor tokontany eo dia nahatratra ny andro masina loatra ity sika mianakavy, ka tsy sasatra fahafaly amin'ny tenin'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny boky anankitelo ho famontenana ny tantara amin'ntiainantsika, fa indrindra ny finoana izay nolovaina ary nampitaina tsy misy fetaka. Raha amin'ny boky Moïse no nivakiana voalohany dia aseho sahady ny hatsaram-pon'Andriamanitra, aseho sahady ny hatsaram-pon'Andriamanitra tsy mivaona fa manasoa ny olona rehetra izay mihaino azy, fa izay tsy mihaino ny teniny kosa ho diso lalana ho very. Ary dia mankahery ny vahoaka ny any Andriamanitra mampahatsiaro hoe tadidinareo ve ny famonjenanareo tany Ejipta, tadidinareo ve ireo asa maro mifanampihana taminareo. Izany hoe ny tantara tsy fanadino, fa tsy maintsy sokafina ihany koa ny fosy fanahy handroso lamilalina kokoa araka ny fanorahana izay tanteraka tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Ary anyrahany amin'ireo dibry dia ny apôstôly izay voavaky tao amin'ny soratra masina androany eo amin'ny vaovao mafana sy natany masondahy Mateo, ny apôstôly 12. Ny apôstôly 12 nampianarin'i Jesosy Kristy sy kelikely ahalalany tena tokony atao sy ny marina. Ary raha nanomboka niantso mpianatra izy dia nivakiana voalohany telo izy efatra amin'ny rahalahy, prahalahy sy manapera
sy André ary Jacoba sy Joany. Matetika izy efatra amin'ny raha lahy ireo no mantsony Jesosy koa rehefa misy zava-lehibe tanterahana. Sahala amin'ny hoe misy hiraka atao anisan'ny miavaka tamin'ny fiovahan-kare tany am-pendrombohitra. Ary miavaka ihany koa izay tamin'ny fanomanana ny Paka raha lazan'i Jesosy hoe andeha zareo tanàna vonona ve sa tsy vonona ny toerana anaovantsika fety hinanana ny Paka. Zany hoe lasa mpirahalahy tanteraka amin'ny Jesosy ireto mpianatra ireto indrindra ny 12 lahy apôstôly. Dia taty amin'ny andron'ny Martin Paul mbola faritany Martin Paul mazava amin'ny taratasy soratany ho an'ny Romanina io fa raha manaraka any Kristy dia vonjeny fa raha mitsipaka azy dia hiazaka zany Satana rembesy. Ka eto atsika mianakavy miazakazaka vao maraina ary mahafeno ny trano sy ny tokotany manontolo. Tederan'Andriamanitra no mitantara laza ny aina amin'ity toerana ity indrindra ny ainan'ireo ray aman-drenitsika kafizintsika mandrakity ny androany. Dia ny fanagnana ndraiky fiangona Masina Maria izay hitatsika amin'ny sary aloha ato mazava bebe koa ny tanany midina amin'ny tany ohatran'izao ary manambara fa izao vonona ampitany Jesosy velona ety an-tany, velona ety an-tany ka hatramin'izay dia lasa atao hoe tabernakla velona, zany hoe mitondra ao am-pony any Jesosy velona Maria. Ny ankizy ny mahalala efa mijery ity sary ity fa raha ity sary ity rakizy dia misy sary bibilava eo amin'ny tongotry Masina Maria io. Fa ny bibilava mihinana paoma. Inona ny dikan'izay? Kizara paoma ve ny bibilava? Ny dikan'io dia izao: raha efa noraisin'Andriamanitra ny Maria ny olombelona handova ny tany satria efa nitsipaka ireo tafo Satana, dia mitenenina mazava fa hanolotolo ny lohan'ny Satana izany ireny masina izany. Izay nanaovana ny sary hoe hitsahan'ny Masina Maria amin'ny tongony ny bibilava izay sarin'ny Satana ary misy voankazo eo am-bavany hamitahana ny olona, na mitahana ny Eva na mitahana ny Adama. Raha mivoaka kely eo an-tokotany eo rehefa isika natao sary eo akaikin'ny tilikambo sarin'ny Masina Maria hafa. Dia Masina Maria miseho tamin'ilay ankizivavy kely 13 taona Masom-bavy Bernadette izay mijoro ao anatin'ny lavabato ary manomboka mitsikitsiky sy mampianatra chapelet any Bernadette. Io chapelet io mbola ataontsika hoe rozery amin'izao fotoan'izao, zany hoe feza voninkazo atolotra anadana mari-pitiavana amin'ilay reny masina indreny. Dia izay mahatonga hoe io sary eo io hafa fa mitambatra ohatran'izao ny tanan'ny Masina Maria ary tsy manisaka bibilava izy fa misy felan-drôzy anankiroa eo amin'ny tongony. Ilazana hoe madio ny tontolo iainana olona eo amin'ny lavabato io fa ivelan'ny lavabato tsy madio satria tamin'izay fotoana izay dia honahona fiandrasana kisoa no nampiasana azy. Zay eo amin'ny tantara. Fa teo amin'ny lavabato misy ny Masina Maria kosa misy ny tongony izay miravaka voninkazo. Ireo lehibe ireo dia manambara sahady fa hoe mandroso makany amin'ny tsara, mandroso makany amin'ny fahameliantsika ny tantara eo amin'ny soratra masina ka ivelomantsika amponona amin'izao fotoan'izao. Rehefa tonga ny andron'ny apôstôly satria Jesosy Kristy dia nitaizana izy ary fantatsika tsara. Fa teo amin'ny 11 taona dia lasa nandeha nanao fivahinianana masina mitovitovy amin'ny pelerinage ataontsika amin'izao fotoan'izao na ziangamba. Fa rehefa 12 taona ny ankizy
dia hoentiny ray aman-dreny manao vainamana masina amin'ny Jerosalema. Tavela tao dia soa ny olona rehetra lasa mody izy mijanona tao. Efa nandeha tongotra indray andro mahery hatory amin'izay vao hoe aia lehibe ilia so dia namaraka ny zanaka reo any ny zanaka hoe nareo sapezanako vera ke menatra marisy sodeta reo tsy maintsy mipody asika fa nizaza sazoria dia mipody any Jerosalema ina zavatra hita tonga any Jerosalema io ilay fa efa mampianatra ao an-tsekoly ariza ny mpianatra olo lehibe manapahaiza mpanora dalàna sy ny sisa gaga mahita an'ilay mampianatra hoe zanaky izazoty dia tonga nyray aman-dreny marisy sodeko magnino raha manao raha tahakety rainao zao malahelo mitady anao ina ny vatenina tao magnino mitady any ianareo tsy fantatrareo ve fa tsy maintsy ho any an-trano raika ina ndikan'izao ndikan'izao doa ny nanorana azy dia nitondra nyrehetra hitodika ao amin'Andriamanitra ray natomboka amin'ireo manam-pahefana tao amin'ny tempolo zany dia tsy miteny intsony reny faraka ny filazany masobaileka dia hoe Maria kosa nandinika an'izany rehetra zany tao am-tony. Maria kosa nandinika an'izany rehetra zany tao am-tony. Ka eto tsika mianakavina no atao isaozan'Andriamanitra isika noho izay zato taona lasa izay fa mitsombiny sy mitantany ary mijoro mandraky androany mandroso sy miatso manaraka ny diany mpamonjy. Fa inona no ataontsika? Ny ataontsika dia manao sala masina Maria mandika an'izany rehetra zany tao am-po. Tsy maintsy hodinisika ny tantara hoe fa ahoana no nandraisan'ny olona ny finoana teto voalohany, ahoana zany firaisan-kina vetivety enina taona na tafahorenana reny fiangonana lehibe, ahoana ny firaisan-kina tamin'izany, ahoana ny fifankapiava. Izay no tsy maintsy hodinisika ao am-po. Dia ity voalazany masinday Matio amin'ny vaovao mahafaly ity no fampianarana ao amintsika. Ireo apôstôly ireo dia nirahina manohy ny asa nafatra farany hoe aza manaraka ny lalana makany amin'izay tiky ary aza miditra amin'ny tanàna Samaritana fa aleo makany amin'ny olo very amin'ny taranaka Israely mandresaka mandre. Zany hoe ahoana miafaty zany dia hoe aza mirona makany amin'ny somety, aza mivery lalana amin'ny mpamaty fa aoka hanamina ihany an'izay rehetra efa mino ampiasaony fahefanareo hampianatra hanamasina ary hitarika. Dia ino isika mianakavy ankehitriny. Ny masina Piera dia vetivety nitondrany fa rehefa maty moa izy dia nidimbiasy ary nidibiny masina Piera natao hoe tato, nidibiny apôstôly natao hoe évêque. Fa nanomboka tamin'ny konsily faharoa tamin'ny Vatikana dia nisy fiavaozana lehibe, nisy fanavaozana lehibe izay niditra ato amin'ny Eglizy masina katolika apôstôlika romana. Apiatsika hoe katolika apôstôlika romana satria misy fivavahana vaovao amin'ny rapionga dia hoe katolika apôstôlika esorony taony hoe romana. Tsy mety raha esorina taony romana satria ny papa filohantsika dia sady filoham-panjakana mitondra ny firenena Vatikana kely indrindra. Ny firenena Vatikana iny firenena kely indrindra fa efatra amby 20 hektara fotsiny ny velara-tany ary tsy mahatratra 10 akory ny mponina ao satria ireo ray aman-dreny mitondra ny fiangonana ny monina ao. Firenena faran'izay kely fa 720 ny papa ny fandiry ny papa Léon amin'izao fotoana izao
Ary volana moka taratasy vaovao izy. Namoaka taratasy vaovao izy tamin'ny volana meteo dia inona ny votoalikevitry zany taratasy zany. Ny votoalikevitry zany taratasy zany dia hoe aoka isika tsy horendriky ny teknôlôjia fa hafa ny teknôlôjia, hafa ny fon'olombelona miteno mitodika any amin'Andriamanitra. Adika avy amin'ny teny lohateny hoe magnifika humanitas, zany hoe hajao ny maha-olona, hajao ny maha-olona fa izay no voninahitra nahalian'Andriamanitra atsika. Ka sady misaonan'Andriamanitra no izay zato taona lafy zay no mieritseritra no avy hoe hoaia amin'ny ho avy, hoaia amin'ny ho avy. Dia misy soratra napetrakareo varavaranao dia manao hoe mandrosoa amin'ny lalina. Mandrosoa amin'ny lalina zany hoe aza mijoro fotsiny afa-po hoe feno finoana fa ambarao amin'ny olona rehetra zay hatrany amelalelan-trano any, hatrany amin'ny fianakaviana sy manaraka n'Andriamanitra any, mandrosoa mampianara mitariha azy. Dia fatalo fa sao dia matany amin'ny lalana tsy mety. Fa rehefa mievitena hoe mahomya dia vofita famakany amin'ny lalana tsy mety. Araka ny voalazany Martin Paul ny kristianina tany Roma teo. Andriamanitra naleo amintsika ny fitiavany ka maika ve isika izay minoazy fanadesy minoazy aza nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Isika efa minoazy zato taona tsy hanehoan'ny fitiavany ve? Ka aoka tsy hainampo ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia anisan'ny tadiditsika ngamba ny fandalovany ray aman-dreny. Niza moa no papa talohan'ny papa Léon faefatra ambin'ny folo, ny papa François. Inona no tazay papa François isika malagasy dia misy hafa teny anareo. Fa naya mitsena azy tany vato dia nanaradia azy nanamby ny filoham-pirenena tany Avoloha. Rehefa vita ny kabary fifandraisana tao niarana teo an-tokotany dia inona no natao? Namory azy. Inona no azy nambolena tao? Namory azy anankiray ny filoham-pirenena sy ny papa namory azy baobab. Saika anotaneko ny président hoe vomanireo breo vomaniro. Dia io rofo nanambara hoe misy fiombonana azy sika atao raha miteny ny sosy ny tara ho an'ny vahoaka fa misy kosa fisarahana azy atao raha mitenanao ihany no jerena. Ka na inona andaratoeratsika nampitondra fiangonana, nampitondra vahoaka na ray aman-dreny sy zanaka, raha manadigidino ny akonanao ianao lasa ny satana zay. Lasa ny satana zay. Misy foana miresahako taminareo fifakaridy izao no manahirana ankehitriny. Chez tonga ny mariage an fety be marobeto fety sy avy ny mariage. Fa seka tonga ny kilonga roana telo manomboka amin'ny fanolatolaka. Zanako ty manahirana samba zanaka sika koa fa zanakao. Ny zanako aza tao ohatran'io samba zanaka sika fa zanaka. Manomboka mifanitya ny ray aman-dreny. Ka tsy maintsy maniny tena azy zao fa zato taona zao tsy maintsy andriniantsika tena tanteraka hoe aiza tokoa moa ny tena mifanarahantsika any Jesosy. Ahoana tsika mpitondra fivavahana, ahoana ny vahoaka haingo tena makany amin'ny fiombonana ny tarehany Jesosy Kristy nampitainy tamin'ny apôstôly ve? Samy velona any amin'ny famandriany ilay tsy mety taloha. Ka izay no hivavahantsika androany. Saotran'Andriamanitra mivita fa angataka ny fahasoavany kosa ho mahafiatrany ny fiombonantsika ho mpanarana ny Jesosy Kristy izay nanaiky fatsiana teo amin'ny ady fijaliana maty. Dia misy tsy malaza hoe fa manino aloha mivavaka amin'Andriamanitra maty.
Andriamanitra amazony vevatsika fa mitsangavelona izy ary mitarika makany amin'ny fiainana tsy manam-pahafatera. Ka isika mianakavy eny dia fampitaona hanamafy fifankapiavana ary hanara-dian'i Jesosy Kristy tsy miady mijoro eo anivon'ny fiarahamonina ary mandroso amin'ny lalana mampianatra sy manamasina azy satria izay hoe fanorahana amintsika. Tanteraka amintsika ny izany amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. One Marasin Zale.
anay no mijoro dia no ny fitiavanao koa mpahafantaranay amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tokony ataonay ahafahanay mandalina ny finoanay mba hampandroso bebe kokoa an'ity paroasinay ity mba voninahitra ao Andriamanitra. Ekeo ny vavakay ry Tompo. Fai di noi,
kai zavakai shita. Bakashtana de mancharai mai fanzavata rita. Isura tusya kotareviti. Thank you.
Siamo
fahazarataona ny teny fiangonana eto ny diosisina ity ny paroasy katedraly meny fahasoavanao an-tsany ho vavy ny volohana. Angakavavaka ihany koa fanomezan-tsoa aza raha-pamoelina Maria Zelena Albiny mba manana ny fahasalamana sy anana hevy enty manompoana Andriamanitra sy manatotosany viliny ao amin'ny tokantranony. Jesosy mahity anao izy. Mba tsaroverany reto hamanay efa midomazy i mopera Josefa Andriamanako reo ray aman-dreny nanananay ambony reny fiangonana izay ankalazanay ny fahazarataona androany ity. Fanamina ny avo Manderina Sylvain Alto, Radia Narson David ary David Soa Jean-Rémy Franklin. Panomponao izy ireo ary fanotsomeraka ny fiainana ity ho any aminao. Iary fahafatesana salamazanakao izy ireo iray enganetsana velona toa azy koa. Rehefa tonga ilay andro nanganany manrehetra ka nivanony vatany mora simba mitovy amin'ny vatany mamirapiratra ary diavany ny tomazy. Sy izay rehetra lasany ankoatra na hikasitraka aminao dia mpaminao fo ka raiso amin'ny fahazarganao. Anatena ho an'io izay ny oenika ny voninahitra mandrakizay rehefa hofonao avokoa ny ranomaso amitavanay satria hitanao araka ny toetranao Andriamanitra izahay mitovy endrika aminao mandrakizay ary tsy hitsatra ny ideanao. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay lay nomezanao soa rehetra amin'izao tontolo izao. Yeah.
Thank you.
kananaustanay fanay masina na masinanay misaotra lao zahay noho ny fahasoavana lehibe nomenao ny diosesy n'Ambosta tamin'ny alalan'ny katedraly Fo-Madiony Maria nandritra ny 100 taona dia nanangona ny vahoakanao ianao nampianatra ny finoana nitaiza ny fitondran-tena nanamasina ny fianakaviana miantso prêtre sy religiozy ary ny fiombonana engany ity zobily ity hanavao ny finoanay haprehitra ny fitiavanay hanamafy ny fanantenanay ary hapraktikainy ny mpiandro sy ny vahoaka kristiana araka ny fiainan'ny eglizy tanam-piandohana amin'ny alalan'ny Kristy tomponay. Amen. Andro fahasivy vavaka mba sy hihemitra amin'ny fanantenana. Ry Tompo nandritra ny 100 taona dia maro ny fisapana nolalovan'ny eglizy teto Ambosta nefa tsy nilaozanao. Misaotra anao zahay noho ny lasa atolotra ianao ny ankehitriny apetraka eo am-pelantananao ny hoavin'ity paroasy sy ity diosesy n'Ambosta ity. Engany ny katedraly Fo-Madiony Maria hanohy ho famantarana ny fisianao sy ho lalana andraisan'ny olona ny fahasoavana sy ny fahamasinana indrindra ho an'ny taranaka mbola ho avy. Ampio izahay hiamafinoana hoetan'ny fitiavana ary sy hihemitra amin'ny fanantenana amin'ny alalan'ny Kristy tomponay. Rainay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny any fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Soavana ny Tompo aminao, nosoavana noho ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavana Jesy nateraka ny kibonao. Voninahitra ny ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Fo-Madiony Maria, Fo-Madiony Maria, Fo-Madiony Maria. Sambatra Anne Marie Javoué, sambatra frère Raphaël de la Fringa, sambatra Ramsey Lycée Kutuvasoa, sambatra Victoire Rosomanarivo, sambatra mon père Jean Bézim. Irasika manao ny vavaka famarangana. Ry Fo-Madiony Maria, piasy reny katedralinay. Entany zahay hanaraka ny Kristy amin'ny fo madio sy mahatoky. Arovy ny diosesy n'Ambosta, tahio ny evêka, ny prêtre, ny religiozy ary ny laika rehetra. Engany ny zobily fa 100 taona hitondra fihavaozana ara-panahy, firaisan-kina sy hafanena ho an'ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra.
makatoa amin'ilany atsimo ato hanao ny fitsofandrano ny alama zay vokatry ny nataotsika sy niezaka zay nataotsika hanamariana an'ity fahazatoana ity. Vita zay dia mandeha ny veka sy rombera misy lokanjo vetivety ao ambany ato amin'ny paroara ambany ato zany. Misy lokanjo ao izy dia mitondra fanjakana mipetraka ao fa efa misy toerana vao manao anareo amin'izay. Vita zay dia miverina tary monseigneur l'archevêque sy ny pretra monseigneur Vincent mazava loatra miverina lehibe zay zany proposition ato amin'izay tsidika izay. Ka tonga dia miomana anareo atany ambony adana fa anareo ry zaza navoaka atato amin'ny katedraly. Tonga dia miomana anareo hitondra ny vola zany tapitra isary ary efa nanaovanareo iny. Lasaka kely fotsiny angano. Tonga dia miomana zany anareo dia ny mitsena azy miandro ny Masita Simona Zelote no mitsena azy ao tonga dia miomana zany anareo mitsena azy ataotsika arakaraka ny fotoana mandeha dia mandeha. Tonga dia miomana zany anareo ambomiadana dia ny andro Masita Simona Zelote no atao hoe na mitsena azy. Vita zay tafapetraka somatsara ato ry monseigneur sy ny rehetra miaraka amin'ny pretra tsika mianakavy tsivaky volo dia anareo fitondra fanjakana zany zay tarehy mpanolotsaina volony fanavaozana ny repoblika anareo zany amin'izay ro tsenanay. Ao zany asika ro ikorana, ao asika ro hitondra ny tena, ao asika ro manao ny fomba, ao asika miabo miara ikorana. Dia anao zay président ro tarika dia onona iray zay dia nanao fangatana dia teo anareo soloavahoaka tao ny vempanina tao ihany koa député liva mitolona dia mitolona tamin'izay omba azonanazy dia nahazo l'autorisation mba ahafahana manitaka ny Ave Maria amin'ny faritra Befaniny anaovana extension. Dia miampy fréquence sisa zao dia rehefa tonga ny fréquence dia tonga ny fitaovana ahafahana mandefa ny radio makany amin'ny faritra andrefana izay mampirakitra eto anivon'ny diocèsesika mianakavy hampivarana ny maha olona hoentina ihany koa hitoriana ny vaovao mahafaly dia amin'izay mampiarakonarina sika mianakavy rehefa misy tahalo ampany andrefanana misy manaraka volamena dia tonga dia teo aty misy azy telefônina ny antany hoe député dia milamina raha rehetrarehetra zay no atao tena finaritra na dia ezaka moa ny fanaovana moa na dia isorana bebena ro tondra fanjakana. Zay no antony nahatongavana toerana be komasolo zany dia mandeha ho any ranopitso izy dia akasitana akadelemana mampamangy anakeboa amin'izany mahandro lehibe azy zany dia tonga manotrona sy miara mivavaka amintsika eto ny mpanolotsaina avo avy ao amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny République Madagasikara dia ny jeneraly Rabearmanana Lucien. Tonga ny fanotrona eto ihany koa ny filohalefitsy ny anteny meram-pirenena ny andraikitra amin'ny faritany Fianarantsoa sady solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Manandrina. Ao ihany koa ny solombavambahoaka voafidy teto amin'ny distrika Nambositra ny député Vivarasona sy Ramatoa Vadiny tonga mifanotrona amintsika eto. Reo izy mivady makasitraka indrindra tompoko. Mifanotrona eto ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny distrika Nambositra satria moa ny solombavambahoaka ny Madagasikara tato amin'ny distrika Nambositra dia Ramatoa Fomendraza Haingo Elisette. Makasitraka indrindra madame le député. Tonga eto ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Fandrina. Fandrina matao dia njary volamena zava-manitsy. Makasitraka indrindra monsieur le député. Satria atao amin'ny faritra Moromanino anaovana ny zao fety lehibe zao dia tonga eto
ny lehibe mifaritra moromanisy raha matovatiny Andriamatoa Rakotomalala Hariliva. Io ny lehibe mifaritra atsika sy Ramatoa vatiny makasitraka Andriva tompoko. Ako anatin'ny komina Ivelina manaovana izao lanonana izao dia ao ny ben'ny tanàna ny Ambositra Renivohitra ny profesera Rakotozandrondrainy Lafayanina. Makasitraka ny Sendaniera. Mba tsy hanaovana telo amin'ny présentation dia iangaviana hitsangana eny am-pitoerana isika rehetra tany faritra sy tompony andratim-panjakana ty amin'ny faritra iaraisangana isika amin'ny tanona atao. Ndeo zahay ny tonga miara-mampanotseny fa dia makasitraka samy tena Andriamanitra. Monseigneur Vincent Rakouzaf, évêque émérite Tolagara, Père vicaire général, diocèse d'Ambositra, révérend Père curé cathédrale, Yanareu preta rehetra zay manatsika etua, Yanareu religious, lehilahy sy vehivavy. Ao ianao général Arabe Manana Lucien, mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Andriamatoa filoha lefitry ny antemeram-pirenena ato amin'ny faritany ny Fianaratsoa, profita ao amin'ny distrika ny Manandrina. Ianareo solon vavabahoaka termianada avy ato amin'ny distrika ny Ambositra, ianareo mianada eo ihany koa ny distrika ny Fandrina. Andriamatoa préfet, Andriamatoa lehibe faritra Amoromania, Andriamatoa ben'ny tanàna ny commune urbaine Ambositra sy ianareo ben'ny tanàna rehetra zay manatrika etoana. Ianareo teo tany-paritra eto amin'ny faritra Amoromania na tsivily na miaramila. Ao ianao président ny FFM diocèse d'Antsirabe, Monsieur Louva Fabrice. Ianareo fiangonana rahavavy sy fiditsy avana zay manatsika etoana. Isika kristianina mianakavy, kristianina katolika sy fiditsy avana manerana ny diocèse sy ny fiangonana rahavavy rehetra, tompo-kilasy sy tompo-vavy. Miarasiny ny tainako raha mandray fitenena satria sy zokiny fa zandriny fa iraky ny reto ray aman-dreny zay manatrika etoana ao ny père curé dridradridra fa ireo ray aman-dreny be ex-président teo aloha zay manatrika etoana araky ary iraka an'ireo kristianina ray manontolo. Voalohany indrindra dia isaoran'Andriamanitra satria izy ny tompony fandarana ray manontolo ka nahafahantsika nankalaza ny fahazatotaona ny paroasy androany. Ka omaty afantsika tompo-lahy tompo-vavy dia miara-miteritsika. Zatotaona ny paroasy cathédrale. Vato nametrahakafatra izahay zay manatsika etoana. Satria nahoana teo reo ray aman-dreny zay nanorona sy nanatsara ary indrindrandrindra fa nitaiza tao anatin'ny finoana. Isaorana ireo ray aman-dreny indrindrandrindra fa ireo évêque sy pretra religiosy ary laïque zay nifandimby teto
hatramin'izay. Be zava-pitan'izy ireo. Ary isika ihany koa dia miezaka mba hanao tsaratsara kokoa izay nataon'ireo ray aman-dreny ireo na ara-pinoana indrindra fa niara-pampandrosoana amin'ny foto drafitrasa. Ka indreto dia misaotra asika kristianina rehetra tamin'ny ezaka ray manontolo hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsangam-bato lehibe izay nataontsika dia ny fananganana ny maridalana izay trano ipetrahany pretra vola amkarena nototosika kristianina tao anatin'izay. Eo ihany koa ny tsangam-bato lehibe izay nanamboarana ny gradin tafo panina metalika ary tafo 040 izay nanaovantsika azy satria miamitombo ny kristianina ary efa feno ny fiangonana ka zay ny antony nanaovan'ny tsangam-bato fa zato taona ao ambadika ao ary misy mahita lavitra ihany koa ao mahita ny ato anatiny izay ny atao hoe tsangam-bato lehibe ny fazato taona. Ny fiangonana sy ny kristianina dia ransovary amin'ny mitondra fanjakana satria ny kristianina ihany no olo ny fanjakana ary olo ny fanjakana ihany no kristianina. Voamaty zany ankehitriny ary mazava satria indrentsika mpiara-miasa indrindra fa tarianao mon général amin'ity vaninandroany ity. Rehefa nisy ny fanasana izay napetraka tamintsika mianakavy tondra fanjakana avy any Antananarivo izay niarahanay miaraka amin'ny mopéranona sy père-curé dia nandefa iraka any mpanolontsaina avo mon général ny fitondram-panjakana ray manontolo. Akasitrana izany satria sy elanelana trano na elanelana fokotany fa dia amina kilometra maromaro natongavana eto. Akasitrana be dehibe satria zava-dehibe ny fiarahana eto androany. Tsy adino ihany koa isika mitondra fanjakana eto atoerana izay efa niara-niasa hatramin'izay ka hatramin'izao. Akasitrana be dehibe tompoko Andriamanitra manakare-pahasoavana le no mahasoa sy ny tsara aminareo tsirairay. Mitodika molokana amin'ny monseigneur ray manany mirahanazy ao anaty fetoana. Ny paroisse cathédrale Nonjoro dia teo ianareo ary ny diocèse d'Amosa Nonjoro dia teo ianareo ary misy afa-misaraka amin'ny kristianina ianareo ary tsy afa-misaraka amin'ny tantarany diocèse. Makasitraka makatelina amin'ny fiaraha-mivavaka indrindra fa ny fahandorana ny solona-masina lehibe amin'ity vaninandroany ity. Tany lavitra no misy anareo nefa sy malavy tany no fitiavana any diocèse d'Amosa. Makasitraka makatelina amin'ny soa nafafikareo ray aman-dreny. Taona ny diocèse nisy tsangam-bato izay naorona nanao tolotra indrindra fa nabatambatra ny kenanana kristianina ray manontolo tamin'izany vaninandro zany. Ny voavina nefa dia 300 millions d'ariary na 300 tapitrisa ananganana ny trano beveka sy ny trano pretra. Natao miasa rehefa natao miasa dalina voalohany any dia rava ny l'argent. Ka eto izahay masehany metra ihany satria mandray roa sady filohan'ny filan-kevitra pastoral cathédrale no filohan'ny filan-kevitra diocèse. Rehefa manataza masina dia hoe mihetsiketsika rehefa cathédrale zao hoe manao akory nefa ny diocèse. Ohatr'izay ihany koa père-curé sady
mon général rabe ary manana Lucien Mpanolosaina avy fanavaozana Republika nanolotra ombray. Ao ianao député Livrason nanolotra omby anankiray ary efa nolotanina hatramin'izay mahakasika ny foto-drafitrasa zay atao ambady ao. Ao ihany koa ianao ray aman-dreny Beato am-piangonana zay sy nitomina angarana nanolotra omby anankiray. Ao ihany koa ianao sy anareo kristiana rehetra nanolotra omby anankiray. Ao ihany koa tranombarotra Rabe Fihavanana nanolotra kisoa roa. Ao ihany koa ny entreprise fety nanolotra volanay tapitrisy vidianana ny vary ary manolotra spectacle surprise ihany koa. Hoampimakany amin'ny fisafiana ho any zay. Zay no antony ahafahantsika mianakavy mitoty revoka androany ary miaraka amin'ny vary be menaka. Ka zao toromarika mandeha mitsidika, rehefa mandeha mitsidika dia misy ireo be zara isaky ny quartier. Rehefa tsy nahazo ianao dia mbola misy be zaranao anao rehefa aveo fahazamana elo. Misy be arivo vonona ho zaraina rehefa aveo ho an'ny kristiana zay manao sidika mbola tsy mahazo. Misy ny filaharana rehefa tigari abolery 12 ny filaharana miaraka amin'ny vilia sotro. Ka manaja ny filaharantsika ka ny didikena dia efa natao ohatra ny tontondro mihoatra aza. Satria nahoana raha tetitetena sy madinidinika dia mety sahirana ny mpandoatra fa dia samy mahazo tontondro anankiray tsika mianakamy miaraka amin'ny ny voalohanteny dia isaorantsika Andriamanitra satria ny fotoana androany lahady ahafahana miara-mankalaza ny fahazarataona ny katedralantsika eto Ambositra. Excellence archevêque ny Fianarantsoa, Excellence évêque ny Toranano, ianareo tonga fivavahana rehetra zay miaraka amin'ny androany tamin'ny vicaire général ao ny Zozy ao koa ro araiky amin'ny asamana tsara fototra zany fimoana za koa misy fa tsara fototra koa zany fimoana katolika matoa naharitra an'izay fotoana lavabe zay. Ka isika tarana kehitriny tamin'izany ka manavoaka mety ataontsika ray ary nanaroanina miteto amin'ny tia mosy ty zao tsika ho manataitraiky ny roetsy dia very zany fa androso laratava fiangonana katolika aloha voalohany indrindra sy fiangonana hafa koa zay mitondra ny vahoaka mba handeha makany amin'ny tsaratsara kokoa. Ary rehefa mijery an'le ataontsika hoe teny filamaka hoe mijoroa tamam'rata dia somary lasa eritseritra kely ihany. Dia aveo koa le amin'ny areny fidirana koa misy teny milaza hoe sahir zany mahosana milalindalina kokoa. Raha teo amin'ny lalindalina kokoa dia mila jiro, mila rano satria mety andetaheta ny lalana eny. Ka aveo koa tokony andraikitra ambony ka firenena satria ianao dia miaraka filohan'ny republika amin'ny mampanolosana avanao ka dia isaona be dia aveo fanjakana zany satria efa adinefatra zany sosika anatin'ny jiro mbola misy adinefatra tokony irehatra zany. Ka mba ahafahanay mamosy amin'ny lalina kokoa, mba ahafahanay mamiratra sady mijoro aleo mba tena hoe rehatra araina atoandro aleo mba azobanydolo koa zany titanana Ambositra ty zareo mivotra faritra ary mivotra koa ny distrika n'Ambositra. Tsy mety nefa ny mangataka kosa ny famosoana koa satria raha mitomany an'izany zay vahoaka mampanito ao anatin'ny ataoko hoe telopolo taona lasaka dia izao fitondrana fanavaozana
zao namany ilay vahoaka dia tsy mizany fa mifanomezana lalana mialana dekret hisokafa amin'ny université na Romania zay atao Augusta Vilna da dia magasikasika nangataka mba hiteka mafy satria nangataka hataon'iny kaza université zany ianarany zanavahoaka indrindra fa nisahirana dia mba mahay ka ny baiboly dia minazy hoe zay nataonao tamin'ny madinitra dia nataonao tamika dia atao filohan'ny république fanavaozana tompo fa voaray itemofotra zany fanantenana zany satria milo zay fa mitikaontia dia fa oloko angoso ny fanangatana ny université na Montgomery mba olombelona lavaka fantana satria mahay mivoaka amin'izany sekoly zany anavitra zao namany anavitra no ataontsika taranaka tsy mba Monseigneur Fusasa, retinareo tena hafaly azy atao volalana makany miarana varatra tatanao tsy atao tatanao azy ameseleser télévision misy anazy dia efa rotaona misy le député zavamanty efa rotaona kamasara tena tatanao lazo efa tatanao lazo tena farany tanana farany tiany ambony tany zay ka faramesina anazy no tenenina hoe tatamalaza c'est le plus beau village du monde mesina zay izy adjectif somary zay adjectif nametraka dia rotaona zavakarony satria tsy misy lalo tapakalano dia tamany izy dia tambatamazy ndraiky azamazy nakany lohana fafaovana tsara lalana fa pasake dombany ny magariva dia koa somaraely ko vita io fa tonga ao dia hoe tompona raitra député zavamanitra tena vienao tomono natao veno ramaniny Son Excellence, arcevêque Camille Fianarantsoa, Son Excellence, évêque Camille Faradofay, senareo rehetra rehetra eto amin'ny diocèse Namositra, ianareo religieuse rehetra eto amin'ny diocèse Namositra zay tonga etoana. Andriamatoa Ritsana hafa ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara zay misotena n'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Republika. Ianareo solombavambahoaka namako ato amin'ny faritra Romania Andriamanitra zay nanometsika ty androany ity isaoratsika azy lehibe ny fandrahapony ny fitantanany atsika ka tafahona amin'ity paroasy katedraly ity androany na nikasa azy atsika olombelo ka tsy sitrak'Andriamanitra zao fiaonana zao dia mety tsy tanteraka izany ka izay no anomezantsika azy ny saotra sy dera sy kaja zay fazatran'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanana ny filaminana ny olonantsika manavy zanaky ty faritra zanaky ty diocèse Namositra ity. Maro ny fahasoavana sesehely zay noraisina tamin'arivo ity toerana masina ity ary profon'izany dia namoaka olomanga maro olomasina maro raha teto ny firenena efa natravelany aza ity eglizy ity. Noho izany dia ankafaliana no iarabana ankafaliana no anorana ny fiarabana atsika rehetra izay volanina eto indrindra fa ianareo tapika rehetra somony afo indrindra zay mitondra ny fampaherezana mitondra ny tsodrano sy ny fitezana ho an'ity zanaky ny diocèse eo anivony fiangonana tsy misalasala ianareo manano sy mifampiresaka satria olo fiangonana ihany ny solombavambahoaka. Raha misy ny olana eo anivony firenena eo anivony any-panjakana na ny fanjakana ray manontolo mihitsy azy tsy misalasala ny tompon'andraikitra rehetra manampona anareo ary aman'ny fiangonana mitady vaholana sy mila fanampina
amin'izany. Profon'izany plastique vavy dia rahantsika mahafantatra, dia rahantsika malala eto amin'ny firenena ao anatin'izao kiombanana izao. Fa nomena fitokisana lehibe ny FFKM hitarika ny fikamonandoha amin'ny firenena izay atao eto amin'ny firenentsika. Profo izany fa manome lanja, manome fitokisana ary manome andraikitra ny fiangonana ny fanjakana hoentina hitady vahaolana hampandrosoana sy hampilamina ny firenentsika. Miaraka taokadia arentsika dia ny mpanolotsaina ny fanavaozana tamin'ny fotoana namangina ny ray aman-dreny Arseveka dia nafiafy izy hoe lalana miaraka varatra mankany Bevoara. Sy adiny ny ray aman-dreny fa nampitaina tamin'Andriamanitra filoha. Ary rehefa tonga teo dia natao kabary dia namaly avy hatrany izy araky ny fangatahana hoiny dia namaly kokoa ny tonga amin'ny fitenenana teo maso ny voaka ny fandrina indrindra ny fanampy tamin'ireo depite ny fandrina zasy depite izay tonga teo. Ka dia sy anaovana tafitra ny asa vita moa natao hoe ny fahaferan'ny tsosa sy izaho fotoana tsika, ny fampitaiza sy ny fankahery, ny fampidarantalana teto ka ekany izay itoy manakariva mba afatsika mijery ny asoa ny fahatsy hitezana ary ny anantsika taranaka valona izay andinitsika raha izay amin'izao Fiangonana katedralika eto Ambositra izao. Betsaka ny efa niresahana teo fa dia niangatahana ny mpitondra fanjakana amin'ny fiangonana sy ny kristiana rehetra dia mivavaka manova zavatra ahafahantsika miatrika ny fiainana hanatanterahana ihany koa ny adidy aman'andraikitra amin'ny fanompoana ny tanindrazana sy ny fanompoana ny vahoaka. Betsaka ny fahalovana ka manoloana izany dia mangataka izay vavaka izay aintina iady amin'ny raha rehetrarehetra satria Andriamanitra no antenaina hialoha lalana antsika amin'ny adidy sy amin'ny andraikitra rehetrarehetra. Eo moa ny Andriamatoa Jeneraly Haut Conseiller dia ampitiavana sy ampifaliana no iarabananao tompoko tonga soamatsara eto amin'ny distrikana Ambositra eto amin'ny renivohitry ny faritra Amorony Mania. Mirary izahay avita be amin'ny adidy amin'andraikitra ianareo ho an'ny tanindrazana ka dia horaisinay amin'ny teka avy amin'ny sombavambahoaka ihany koa izay firariana-tsoa ho an'ny firenena avy aminay izay. Ny adidy mampiaranoana tsy an'olon-dratsy maro ny adidy efa natao maly sy ny afakomaly ny androany ny apitsy sy ny afakapitsy dia vao hoe homadina fa naty moa ny be any aminareo ampiana ny kely avy aty aminay efa nieritreritra ny hanao amin'ny tolotra moa zany sy ateo fa moa tolonina daholo izay mandeha dia efa nieritreritra hoe hitondra vola ray tapitrisa anay amin'izay ka dia atolotra mpifaliana sy ampitiavana izay hoentina anarana ny fiarahamonina atao amin'ny tokotany sy ny anaran'izay ny fototra satria anay fiazarana voakany amin'ny fiangonana Parasy Fondation Maria Maria Boniadanaria fa dia sahadino ny fototra ny Reny Malala. Saona tompoko magasitraka dia magadeha. Son Excellence Monsieur l'Archevêque, ny fianarantsoa, Son Excellence Monsieur l'Archevêque ny Fort-Dauphin, dia ihany koa ianao Père Vicaire Général eto amin'ny diocèse, eo ihany koa Père Curé isika kristianina tompo kilasy mpivavy angamba ny tsasotony aro ka roa vava ny tainako eto efa nisy ny entiny teny ny entiny Andriamatoa vice président de l'Assemblée teo ihany koa tafetiny ranabavy solombavam-bahoaka eto amin'ny district Ambositra fa araka izay tao hoe hatahatanareo ato amin'ny korala finantsiva zay dia efa ao ny lava zay nangatanareo saingatsary tena zay fa dia mila skillartariny zany dia fatondra fa dia mialanareo zay atao rehetrarehetra dia eo ampanantanterahana amin'izay ary eo anatiny
kotroany ny hanatsarana ny fiainatsika vahoaka izahay zao. Izahay rehetrarehetra ao anatin'ny fitondram-panjakana zay tarin'ny colonel Michael Randrinirina dia miezaka mandrakariva mba hampanjakana ny soa-iombonana ary hiezaka mandrakariva hanatsara ny fiainatsika vahoaka satria izay ny antony atao hoe fanavaozana. Izay ny anasako atsika hoe andaotsika zareo tena iova tanteraka ny fiovana voalohany dia andao hanova toe-tsaina. Andao hanova amin'ny fomba fanao rehetrarehetra. Andao hifampitaona tsy fanavakavaka hoe ity zao, ity fotsy, ity mena. Rehefa malagasy to dia samy mifaly raha mamirapiratra ohatran'ny an'ny olona any Amerikany ity Madagasikara ity. Eto dia mamela ianareo hisaotra ny ezaka rehetrarehetra nataonareo kristiany satria ezaka lehibe tokoa ny vitanareo. Indrindra ny fanatanterana an'izao fety lehibe nanasanareo anay izao. Eto moa zany dia tsy fomba hono tsy tokony atao ny tena zao fa ary amitsidika isika mianakavy no hiaraka hanao fomba sy ny zavatra tokony atao rehetra amin'ny mahabesideo ateky ambositra mianakavy. Mopera ao koa dia matoa président sy mopera nonna zay tena olo mihetsiketsiky. Raha tahakana zareo daholo tsika malagasy ho lasa lavitra firenentsika ty. Makasitaka atsika rehetrarehetra toko plasy toko vavy amin'ny fiazana mampiseho ny finoana katolika ary mampijoro an'izany araky ty filamatra zay soratatsika ety. Engany eny vahoaka malagasy koa mba hijoro ohatrany ataotsika kristiany eto ambositra. Engany eny vahoaka malagasy tokoa mba tsy hijoro fotsiny fa hiroso ary hiara-iasa hampandrosoana anty firenena malagasy ty. Misaotra atsika eto ambositra nanome lesona ho anay mpitondra. Zay ny lava zay ny fohy makasitaka tompolay makaterina tompovavy. Saotra be lehibe amin'ny fanolorana fanomezam-pitenena. Eto atsika mianakavy ato atsika ray aman-dreny mpiangonana zay niarana-kalaza ny Eucharistie masina nitarika teto. Ao son excellence monseigneur Vincent Rakototsaf, ray aman-dreny ao ny diocèse Taolagniara. Agny monseigneur Fidelis Rakotonarivo zay inoako fa magnaraka amin'ny vatana an'izao resaka rehetra ataotsika eto androany izao hanana ny fahasalamana sy ny hery ao. Ato ianao mopera vicaire général sy ianareo rehetra miara-miasa, ianareo religiosy lehilahy sy vehivavy isam-pikambana sy atao farafaninonana anareo ray aman-dreny mpitondra ny firenena, ray aman-dreny ara-panjakana manakady manam-boninahitra. Eto isika mianakavy ray aman-dreny sy zanaka, zoky sy zandry, tompolahy sy tompovavy. Ny teny voalohany dia tsy sasatra ny misaotra an'Andriamanitra fa izy no loloavina tapony-loha, izy no nananana ny tombon-tramatana, izy no nitsodano ahafahantsika mandroso hatrany amin'ny mandrakizay tantanany atsika. Eo azy ny voninahitra tsy manam-pahataperana. Hotsika mianakavy ambany lanitra kosa ny fiadanana arak'izay firariana ny soa sy ny tsara ny fantompiasana teto izay. Tsy ho ary voatanisa ny arifenitra isan'ambaratonga zay efa nifampilazantsika teto fa fakasitrahana feno ny fiombonatsika nanatanteraka nankalaza n'izao fahazato taona izao. Ka dia aravaina sika diocèse manontolo aravaina manokana isika eto amin'ny paroasy katedraly Fomadony Maria Ambositra mankalaza an'izao fahazato taona taon-jobily izao tompoko hoe Androany misy maromaro. Anisan'ny efitra mivoatra taty afara
avy amin'ny teny vahiny hoe jubilary, zany hoe mifaly, miravo, mikorana, ka mifalia isika, mifankalala, fa rehefa tonga ny taonjo bily dia tonga ny avy lavitra, miazakazaka ny akaiky, mifamatatra hoe iakay anareo, anareo ro atay, inona ro ataonareo, ao ve ny zanaka mandafy, ao ve ny avana rehetra, tonga vary faly e, dia fa nataontsika namboaritsika ny fitaovana rehetra ahafahana manatanteraka an'izay fifaliana izay, ka anaovana iteny fisaorana sy makasotrahana amin'ny tolotra sy fanomezana isan-karazany, hatramin'ny fanolorana ny omby, hatramin'ny sakafo amin'ny kisoa, ary hatramin'ny vola amin'ny karena, izay ahafahantsika miaro manatanteraka ny kafaliana ny andro androany, tsy ho voavaly izay tompony lahy sy tompony vavy, fa dia Andriamanitra mananamby ampy amin'ny fahasoavana ny hisidika ny tokantrano tsirairay avy. Eto dia manao teny fisaorana manokana anareo tompony andraiky tara-panjakana, tarinao Andriamatoa mpanolontsaina faratampony amin'ny repoblika sy anareo mpiara-miasa. Be dia be ny zavatra voalazanao teo, dia mieritreritra hoe ireto sy reto sy reto tokony holazaina, fa rehefa nitsangana anao dia voalazanao aby reny, ka dia misaotra mankasitraka mankatenda fahafahana teny lava sahamerina indroa, fa ny tena zava-dehibe tsy maintsy izorantsika dia ny hoe mpianakavy piraikapo sika ozy izy ny Papa François Fratelli tutti, ka amin'izay mpianakavy zay ny fiomborana, ny fiarahana manatanteraka ny mahasoa sy ny mahatsara ny be sy ny maro ny zava-dehibe. Ny teny nambaranao teo dia efa nidininay fivolonam-beny lehibe eto Madagasikara, dia Andriamanitra mahay mandata fa ato amin'ity gazety ity ny afaka napetraky ny fivolonam-beny lehibe eto Madagasikara, dia omena nareo manam-pahefana sy tompony andraikitra ny doro teto amin'ny zalaviaka. Amin'izay dia voarakitra tsoratra indrindra eo takelaka faefatra sy fahasivy ny afaka napetraka anay mizoko atiny, dia hoe fiomborana tanteraka no izorantsika satria samy tompony fa eo amin'ny sanambaratonga misy azy, dia hoe omeko avy sy fanantenana ianareo arak'izay voatsoraty dia reneko aminany toko fahasivy amin'ny roapolo andiny faharaiky ambin'ny folo, hafatra ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka sy ny kristiana ary ny olona tsara sitrapo rehetra, ka dia hahasoa tsaratsika ny famakiana an'izay milamindamina, fa indraindray moa tsy atao kabary tsy miala teko adiny, fa rehefa tonga andrama rehefa mampetrapetraka dia ina hoe milazay ny eveka tao, dia natao atao anatin'ity gazety ity. Ity gazety ity dia gazety volana jiony, ary isika tambositra fa nisan'ny mahazo ny mahagaga dia mitombo ny faninanana mamaky an'ity gazety sika mianakavy ity. Ao amin'ny diocèse Fianarantsoa zao misy diocèse roa arivo lasaka kely no famandriana ataon'zareo, ary sy amin'ny diocèse nambositra sy Fianarantsoa fotsiny fa anisan'ny tena mamaky an'ity ny diocèse Miarinarivo sy Roanamadidy, Mainty Rano ary Mbatodrazano sy Aspajinolo. Makasitaka be bebe amin'ny lalana makambo voara toko. Ka efa misy programa hitako hoe ny lalana makambo voara iny hidina tonga amin'ny ranomasina mandalo amin'ny masomerikandro zao ro atao. Ny lalana no mampifandray atsika, ny lalana no mampihavana, ary ny fihavanana mampifankatia. Mahafaly ny fimbonina toy izao, araka ny voalazako teto androana dia hoe tatia amin'ny kaonsily faharoa Vatikanina dia tsy natao hoe tsy azo hitenenana zavatra hafa ny ampiangonana fa hoe hatramin'ilay rehetrarehetra mandray didy sy andraikitra, ka feno ny teny nataontsika teto. Any misy fomba mampanao mety atao fa mbola tizina ihany dia le hoe volam-betoaky. Dia
misy heviny anankiroa. Ny vehivavy rehefa faly satria jobily mifankalala mifankahita hoe reto ny zafikely reto ny pilonga dia mitoaka aby. Zay ny fomeny vehivavy, mitoaka ny vehivavy. Fa ny lehilahy koa tsy ahoatra eto fa ny lehilahy tany hoe vola mitoaka. Vola mitoaka. Misy toaka zany dia mifaly. Zany hoe miafakena ho amintsika mianakavy mifahaizana sy ny fahendrena ahaizantsika mandamina zavatra rehetra. Ny firenetsika ankalaza ny fetim-pirenena ny fahaina amby roapolo ny volana jiona. Amin'ny 7 amby roapolo ny volana jiona kosa Vatikana. Direko ato efa miravaka ny drapeau Vatikana ny trano. Zany hoe ny fahaizana sy ny fahendrena dia avy amin'izy Tompo Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy no tompony fahaizana sy ny fahendrena. Eto dia misaotra bedibe nareo ankizy sy tanora izay nanao fiesika liturjika teo manohy eo amin'ny fotoam-pivavahana. Agny misy meday ny Masina Maria zarana aminareo izay ezaka na koraliny zany nampanao geste liturjika hitako misy fikambanana masina maromaro teo dia Masina Maria mandray ihany koa ary manao hoe tanterao avokoa izay lazainy zanako anareo. Zanany i Jesosy. Dia mansoa ny lalana hatrany anareo rapolonga tsofin-drano anareo izay hanao CP rehefa kelikely hanao BPC haka ny baccalauréat. Engany ny fahaizana sy ny fahendrena ampiasanareo hampandrosoana sy hanavitra hatrany ny fiangonana izay atao anatin'ny firenena. Ny teny tsy atao lava fa re lasa lavy loatra lehibe ny androany. Misy nareo niomana eo amin'ny indulgence manontolo fataro fa ny indulgence manontolo dia tsy sarana ny sakramenta ny fampihavanana sy ny eukaristia. Ka raha ohatra misy niomana amin'izay nefa tsy olana vita ny fandraisana sakramenta ny fampihavanana dia tsy maintsy votaina ao anatin'ny 10 andro. Izay ro toromarika ao amin'ny Eglizy Masina. Dia ataontsika aloha ny fanomezana ny indulgence manontolo arak'izay nataonareo faniomana amin'izay dia zay ny fidany ihany koa isika. Fa izy nanao ny lanitra sy ny tany no ny fahasoavana avy amin'izy Tompo Andriamanitra sy ny fitantanany Masina Maria vilivily ary ny fahefana azonay didin'ny apôstôly izay mamela ny fahotana rehetra efa nidevananareo nanaraka ny toromarika samihafa amin'izao tamin'ny dimy izao ka hoe nareo antanarivany zay fanafahana feno izay. Ankoatsika mianakavy manatrika etoa isodama
Eto atsika mianakavy, ray aman-dreny sy zanaka, anoloana amin'ity foto-drafitrasa vaovao ity dia sady faly misaotra n'Andriamanitra no ny fisombinany atsika hifankatia sy miombona. Fa mankasitraka be dia be ihany koa amin'ny fahafoizana vola mikarena sy herintsandry nampiombona antsika na tanterana an'izao, na ny eto toerana, na ny avy lavitra. Eto anareo ray aman-dreny ara-panjakana fa enipiaza enimboninaitra ny paroasy katedraly amin'izao fahatongavanareo manokana fankalazana ny tondrobily izao. Eto dia misy ny vavahady izay ho sokafana fa mampiombona atsika hatramin'ny izay dia tsy misy fanakana ny fivoahan'ny fiangonana ao anatin'ny firenena. Ka araka ny voalazan'ny mpitondra teny indrindra moa Andriamatoa ben'ny tanàna teo dia hoe be ireo mpitondra fiangonana efa avy aty amin'ny diosezitsika aty koa no nisy any son éminence ray aman-dreny ajaina izy fa nahavitany anjara-piainany tety fa magnatrika atsika dia kardinaly Lazafy Mahatratra Victor mety misy mahalala dia sokafatsika ny vavahady fa ity toerana ity roy fanerasera'ny mpiarabelona anarana ihany koa ny fotoam-pivavahana. Rehefa vita sokatra ny vavahady dia misy sodrano ataotsika mianakavy satria ny olona ro mahatragno ny tragno ny hafalian'ny olombelona ro mampivoatra an'izao tontolo izao. Ka eto anatean'reto ray aman-dreny ara-panjakana izay iraky ny Repoblika Madagasikara. Eto anatean'ny rahalahy rehetra eveka sipreta mampiombona atsika dia sokafana iankafaliana izao vavahady izao mba ahafahatsika mijoro sy mamiratra araka ny targeta sy hoe hitondra ny vaovao mahafaly ka androso amin'ny lalina misokatra ny vavahady tompoko. Rakizy io ao be anareo hoe rakizo hosokafatsika ity takela vato ity dia ao ary atsika prezidansy isa roa telo. E nu fan kenda da be Magre Misgulua kamamrata Izaya tufayan pulunin Guluan tapan guluan Sangabatun ni Zubili ni Fazaktauna Parvas Katedrali Augusta Enam ropul Shirla Sherifu Enam ropul Shurifu Nutukanan Raya Mandel Citan Ruan Efatra Piful June Oke Cita Babak Riandriamanitra mahefany zavatra rehetra sy mandrakizay io anasianao amin'ny herin'ny teninao ty raha maritananao ity fa afafy amin'ny vahoakanao afafy amin'ity toerana ifandraisan'ny mpiarabelona ity engalizy rehetra mpafazana an'izany handosiran'ilay ratsy fa ny fahasoavanao kosa mihevosa dia ianao izay velona sy mandaka mandrakizay mankalazanao rehetra ahaso mandrakariva mba handavoraliana an'izao tontolo izao handavoraliana ny asa vitanao izay ahotohizinay fanametrahanao anay koa tofazo masoantra ireto vahoaka manoloana
Ary tsombiny mandrakariva ity toerana ifandraisanay mpiara-belona ity. Ny manina manita ny fotoana maharitra. Tsofirany ireo nahafizinankareny. Tsofirany ireo rehetra ifanerasera eto. Ary izay rehetra sanatry an'izany mikasa ny anao raha fetia dia tsy ahatanteraka amin'izay fa ho sakana ny tananao mahery. Ny fahasoavana kosa ny eno hivosa eto ampiroborobo sy sanamafy eo amin'ny olona rehetra ny fiadanana nentin'ny Kristy ho anay avy any an-danitra. Fa izy velona sy mandatra amin'ny taona rehetra mandrakizay.